Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirahaba antsika rehetra ary avako malalatra ity somafa 2020 ny volana aprily ity. Ny valahatra ao mofinainantsika anio dia ny Koritianina voalohany toko 10:20. Koritianina voalohany toko 10:20 ny andiny fahavalo efatra amby dimapolo ka hatramin'ny fahavalo amby dimapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety lo ity ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levina, ny fahafatesana no aiza ny fandresenao, ny fahafatesana no aiza ny fanondronanao, fa ny ota no fanondrona ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ko amin'izany raha lamalalako miorena tsara, aza miofa, mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikalezanareo aina ao amin'ny Tompo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravako isan'ny fanomezam-pahasoavana manokana ny fahaizana mampahery. Marina fa ny kristianina rehetra dia tokony ho mpampahery avokoa. Ny kristianina rehetra dia noho ny fananana ny fanamasina dia tokony ho tarihin'ny fanamasina ho mpampahery. Fa na izany ary avako malala dia ny toetra na ny fahaizana mampahery dia tsy tena toetra voajanahary anatin'ny olona loatra fa fanomezam-pahasoavana ny fahaizana na ny fahafahana mampahery. Hotsika toe mety mpampahery daholo ny olona rehetra, iny mazava fiaina kristianina. Tsy ohatra masina manazava an'izany hoe aoka hifampahery. Fa rehefa tena ao anatina zavatra sarotra ny olona raha avako malala dia misy sokajin'olona tena nomen'Andriamanitra an'izany toetra sy fahaiza manao ho mpampahery zany. Kanefa ny ao anatin'izany ataontsika hoe fanomezam-pahasoavana ho mpampahery zany na itsika mpampahery dia izao misy fomba maro samihafa hoentina mampahery. Ary eo no ilana ny fanomezam-pahasoavana. Satria rehefa mampahery olona anankiray dia mety ho teny eritreretinao mampahery fa tsy mampahery azy. Mety ho teny eritreretinao ampitraka azy fa vao mainka mampalahelo azy. Fa ny olona nomena fanomezam-pahasoavana manokana ho mpampahery dia mahita ilay varavarana hidirana mba ahafahana mampahery ilay olona. Ny kristianina tany Korinto dia tsapantsika ho izany mihitsy aseho an'ity Koritianina voalohany toko 10:20 ity. Ilay kristianina tany Korinto dia kristianina nanana olana. Nanana olana ara-pifandraisana tao anatin'ilay fiangonana. Olana ara-pifandraisana izay niteraka fivakisana. Ary le olana ara-pifandraisana nefany dia olana nateraky ny zava-panahy. Olana momba ny fanomezam-pahasoavana. Olana momba ny fanomezam-pahasoavana. Zany hoe ireo olona samy nanana fanomezam-pahasoavana tao Korinto ireo dia samy nanandratra ny azy ho tsara avokoa. Hoe ny fanomezam-pahasoavana tahaka izao ny tena tsara. Fanomezam-pahasoavana tahaka izao tena tsara. Fanomezam-pahasoavana tahaka izao tena tsara. Fa ny tahaka izao kosa eo ihany. Ary rehefa samy manandratra ny fanomezam-pahasoavana ho tsara tahaka izay dia mazava ho azy misy mandrakariva ny mahatsiaro tena ho voailika, misy mandrakariva ny mahatsiaro tena ho tsy ilaina dia miteraka olana sy disadisa maro samihafa ireny. Le avako malala. Noho izany dia tao anatin'izany toetsaina izany no nampaherezan'ny Paoly ny kristianina. Nampaherezany azy ny be dia sy ny mafy izy. Fa izao koa nefa ny nampaherezany izy. Ary ilay kristianina tao Korinto izay nampaherezany koa dia ivelan'izay dia betsaka koa ny nanenjika ny kristianina tao Korinto. Tsy voatery ho faly ny tamin'ny fiainan'ny fiangonana tao Korinto akory ny vahoaka rehetra tao Korinto. Ny tao Korinto dia nisy fomba fiteny mihitsy manao hoe matohateny ny teny hoe manao ny fomba ny Koritianina. Matohateny mihitsy zany. Zany hoe manao ny fomba ny Koritianina dia tena fitondratena ratsy.
tena fitondratena tsy mendrika fa alitompitondratena mihitsy zay ny hoe fitondratena ratsy manao fitondratena ratsy izany fitondratena ratsa zany a de midika mitaona ny olona miala amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary dia inona no nitranga ao anatiny zany lay fiangonana mahatsiaro fifandonana tsy fifankazahoana any ivelan'lay fiangonana misy mpanentsika misy mpanaratsy ary indrindra lay fiarahamonina ijoroan'lay fiangonana Tokorito Vavolombelona dia fiarahamonina mikirotana miady lava mpanompo sampy sy ny sisa rehetra dia inona ary no afatry Paoly nijoro ho mpampahery Paoly ary ny tena zava-dehibe amin'ny Korinthianina voalohany toko 10:20 ty afaka malala dia lay andiny ny fahavalao amby 10 miorena tsara aza miova mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo zany hoe mamarapahana ny taratasiny ho an'ny Korintianina ny Paoly de ny tena marina zany mety ho andini'ny mpanao eviten'ny Korintianina de hoe fampianaram-ponina mibetsaka ao fa raha tena jerena ry havana de tena fampaherezana ny tiany Paoly atongavana fa nanazava fotom-ponoana be dehibe fotsiny Paoly mba hiafara any amin'ny fehiteniny fampaherezana no zany de izao raha nampaheriny Kristiana tao amin'ny Korinto Paoly de ny safidy manokana izy ny tantara ny fiainana mandrakizay ny fitsanganany tenany maty zany hoe tamin'ny alalan'ny fitsanganany tenany maty fampahafantarana ny fitsanganany tenany maty fitaomana ny olona hibanjina ny fiainana mandrakizay no netiny nampahery azy zany hoe toy ny nosokafan'ny Paoly ny masony reto Korintianina hoe hoaiza moa nareo raha miala ety inona ny efarahany fiainanareo inona ny zavatra andanianareo andro ary inona ny zavatra miandry anareo ambadiky ny fahafatesana de ny taon'ny Paoly zany ny Kristiana tao Korinto hibanjana ny fiainana mandrakizay ny taon'ny Paoly ny Kristiana tao Korinto atsiaro fa tsy loha akory tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany fa ny fandresena ny fiainana mandrakizay dia rehefa hitan'ny Kristiana tao Korinto lay fitsanganany tenany maty fampahafantarany fitsanganany tenany maty rehefa nampahafantarina azy ny fiainana mandrakizay miandry azy dia nanao fehiteny Paoly manao hoe hitanareo zany ny zavatra miandry anareo no zany mahiresa aza miova ary io afaka malala fomba fanaotsika amin'ny fiainana andavanandro rehefa mampahery anjanantsika ao anatin'ny fanadinana sika tena ndray ampahafantaritsika azy hoe raha afaka fanadinana ianao a de entina manao vakansa raha afaka fanadinana ianao a de hividanana kilalao ndray fanaotsika izany hoe ampibanjintsika lay loka lay zavatra omena azy lay zaza mba hahatonga azy hiezaka ka hanadino lay faharetana lay fangirifirina satria banjina lay tanjony izy de eto rehefa ko malala nampahafantariny Paoly ny tany Korinto ary ny loka miandry azy ny fiainana mandrakizay ny tsy fahafatesana ary dia zay natonga azy ny teny manao hoe mahefabe mandrakariva aza miova rehefa ko malala voavy nandalo mipasika isika loka sarobidy satroboninahitra mpanantenain'ny tompo atsika ny fiainana mandrakizay tsy ny fahafatesana akory ny tompony teny farany fa ny fiainana zany rehefa ko malala mampahery atsika mijoroa mpampahery ary rehefa mampahery olona ianao de izao tao mizy hibanjina ny fiainana kristianina tao mizy hibanjina ny fiainana mandrakizay eo amin'Andriamanitra fa ny faharoa ko malala dia tsy hoe ny mahery ihany ny zava-dehibe fa ny faharoa koa de zao mahery sady miasa betsaka ny olona ny mahery fa tsy manao na inona ny inona betsaka ny olona ny mahery mahajoro fa tsy azo ampanaovana na inona na inona fa eto Paoly de zao ny andrasany tamin'ny Kristianina tao Korinto dia fiangonana mahery zany hoe mijoro ho fiangonana mifankaty tsy zarazarain'ilay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra mpikambana indray no ampisaraka fa tsy ampy amin'ny Paoly zay fa tiany Paoly ny Kristianina tao Korinto mbola afoy bebe kokoa mbola hiezaka bebe kokoa ary tsy hanao zava-dehibe mihitsy aza ny aina aza ozy hoy izy manao hoe tsy foana le fikelezanaina zany hoe mieza mandrakariva rehefa ko malala fomba anankiray koa ampaherezana ny fiangonana mba afoy fotoana afoy aina afoy fitiavana amin'ny fanompona
ny fitaomana azy ibanjana ny fiainana mandrakizay. Raha tena hitan'ny olona ny fiainana mandrakizay, raha tena tsapan'ny olona ny zavatra miandry azy, de tsy tamany aty am'ty tany ty izy. Nisy hira protestanta hatranainy efa ela, efa taona vitsivitsy lasa zay no ny rana. La hira ray afaka teny hoe engane ka anana elatra soa, hira fa 480 izy ty. Hira noforonina hira vahiny nalaina tamina firana vahiny moa fa namboariny Rambotina. Rambotina zay isan'ireo mpamorokira tao anaty rova fahizay. Mpamorokira tao anaty rova Rambotina sady mpitendry orga mihitsy no mpitendry orga tao anatin'ny fiangonana anaty rova, io tranombato anaty rova io. Mpitendry orga tao Rambotina, betsaka ireo hira klasika gasy zay noforon'ny Rambotina. Nanana ny izy azy manokana ny bakirany Rambotina. Somary sarotrarotra ho an'ny vazahana, ho an'ny olon-tsotra ny anatra ny klasika gasy ny Rambotina, Vaza matahotra, Jereonareo, betsaka ny hira noforon'ny Rambotina. Ity mpamorokira ity de fantatra tsy hoe teo amin'ny fahaizany mihira ifamoronan-kira ihany fa teo amin'ny fitiavany fiangonana ihany ko. Ny zana raha tsy diso ny fahafantarana tantaram-piangonana azy dia ny zanany Vinantona Andriamifidy izy, diso Vinantony Pasteur Andrianony izy. Pasteur Andrianony dia pasteur teto amin'ny Fitsekemam-Botantely, ary dia ny zanaky Pasteur Andrianony mpitandrina fahizay zany Andrianony zany dia isan'ireo 12 lahy nandika ny baiboly, nanao ny fanitsinany baiboly tamin'ny taona 3 tamin'ny teny malagasy. Izay Pasteur Andrianony, sady mpitandrina teto am-Botantely izy, no nampianatra tao amin'ny kolejin'ny LMS, nampianatra teolojia tao amin'ny kolejin'ny LMS tamin'ny fotoan'andro, ary ny zanany vavy no anankiray amin'ny zanany vavy no nambady ny vadiny Rambotina, ny anankiray moa vadiny Andriamifidy mpitandrina teny zay ministra rahambahiny fantatritsika rehetra. Faizay ka dia i Rambotina zany no nanao ity hira ity hoe engane ka anana elatra soa, hira fa 480 sy eninjato. Somary ohatran'ny tsy de tena fahirain'ny fiangonana ntsony izy ity fa hira isan'ny tamin'ny fotoan'andro asa re iza re zany zao no hira malaza mahazatra ny ambavan'ny olona ao anatin'ny firana protestanta na ny firana fanampiny io. Fa tamin'ny fotoan'andro dia zany hira engane ka anana elatra soa zany no isan'ny hira nalaza tamin'ny fotoan'andro, teny ambavan'ny olona. Tahaka ny misaoran'ny Zanahary, vo misaoran'ny Zanahary teo de isan'ny hira zay tsy foin'ny protestanta. Tsy foin'ny protestanta mihitsy, mampatsiaro kely tantara. Tsy hoe kisendrasendra ny hira faharoa ny misaoran'ny Zanahary. Mampatsiaro tantara kely hoe tamin'ny taona 320 dia namoaka firana ny protestanta tamin'izany fotoana zany. Fanapa-kevitry ny protestanta dia ny hoe andao ny aleo ny fiangonana telo izay taty avaratra faritra Madagasikara zany, ny FKM, ny FPM ary ny FFM, zany hoe zanaky ny LMS, zanaky ny MPF ary zanaky ny Frenzy. Voalohany hoe FPM, FKM ary FFM. De re fiangonana telo reo zany mbola tsy teraka moa zany any amin'ny taona 8-20 any hoany, 7-20, dia mbola tsy teraka lay fiangonana fa mbola nisy komity manokana namolavola ny fahaterahan'ireo fiangonana, ny fahaterahan'ny FJKM, teny hoe FJKM mbola teorina be. Fa natao FJKM anarany fa natao fotsiny hoe fiangonana iray. Dia nisy komity nifiraisana zany natsangana any amin'ny taona 20 mba hoe andeho mba atsangana ny komity anankiray andinika ny fampiraisana ny fiangonana telo zanaky ny LMS, ny MPF ary ny FFM. De anankiray am'lay lahadinika voalohan-dohany dinina tamin'izany fotoana zany ny hoe aleo ho akambana ny kolejy iny fa taloha kely. Fa aleo alolavitra nahaterahan'ny kolejy, de hoe aleo mba atao iray koa ny firana. Satria samy nanana ny firana reo fiangonana telo reo. Aleo mba atao iray ny firana. De natsangana ny komity tamin'izany fotoana zany, natsangana ny komity ny firana. Vita le firana ty amin'ny taona 320 sy 600 natolotra tao amin'ny fiangonana, natao Antsahamanitra tamin'ny fomba miezina natolotra lay firana.
hoe tia ny firana vita ataona efatra ambin'polo mbola tsy nefjekema zany mbola andala-pahaterahana mbola komity mbola niasa mafy rehefa nijerena le firana de tsy tia ny efjekema tsy efjekema narana tsy nentiny vidy an'le firana ary tsy nentina ampiasa an'le firana ny olona inona ny antony satria be de be ny sira tsy tafiditra tsony tao ny sira betsaka tsy tafiditra tao noho ny antony maro samy hafa tsy ho azavaitsika lava eto fa anankiray tam'ireny le teny hoe tsy tafiditra tao misaorany zanahary de ampy ve zany maninona misaorany zanahary tsy tafiditra tao nisy antony manokana satria le anarana hoe zanahary tam'izany fotoana zany de neritreretin'reo namorona namatra ny lira amin'ny hoe zanahary zany anarana andriamanitra malagasy fa tsy andriamanitra kristianina de mpino many hoe zanahary andriamanitra konga moa voambolana anglisy fa tsy voambolana malagasy ko nahoana rehefa zanahary de raha ataonareo hoe voambolana ny mpanompo sampy fa tsy voambolana kristianina na andriamanitra io na andrenanahary io na zanahary io samy voambolana milaza n'andriamanitra daholo fa ireo nandafitra n'lay firana tam'izany fotoana zany dia zay misy hoe zanahary andrenanahary de nalàna fa hoe mamofopofona fanompo-tsampy de tsy nentiny vidy an'le firana ny olona ary dia saika fa tiantoka misy tam'izany fotoana zany ho an'ny imprimerie io imprimerie marivolanitra io satria volana apitrisany tam'izany nanontana an'lay firana nefa le firana tsy novidin'ny olona akory taona efatra ambin'polo sy sivinjato sy arivo ary tam'izany fotoana zany no natonga ny olona ny adyvarotra hoe aiza le misaorany zanahary tsy kisendrasendra akory ary rehefa ohatra ka teraka ny firana protestanta aty am'y taona 5 sy sivinjato sy arivo satria nakambana am'izay ny komitiny protestanta na ny kepi ny vorotany ambositra no napakevitra manao hoe aleo atambatra ny firana FLM sy ny firana FJKM teraka tsy mbola nisy firana manokana zany tsy ny FJKM de ohatray koa ny FLM de aleo ara anamboatra firana miaraka ny FFPM zay natonga ny firana FFPM 5 nivoaka tam'y taona 5 sy sivinjato sy arivo ary natao latsabato nanotanina ny FJKM na hoe inona ny hira tianareo atao inona ny hira tianareo indrindra ka atao voalohana anaty firana de hoe ny FJKM misaorany zanahary dia izany anareo andriananahary masina indrindra dia nandeha ny ady hevitra hoe ahoana no atao iza natao voalohany andriananahary masina indrindra sa misaorany zanahary de natao mihitsy ny latsabato miafina natao vote dia misaorany zanahary ny faharoa andriananahary masina indrindra voalohany tsy kisendrasendra akory zany ry afaka malala ilazana amitsika za tantara-piangonana zany mba hitiavatsika ny hira zay maha isika atsika ity hira efatra am'y 20 ty de isan'ny hira tiany olona tam'izany fotoana zany tiany mpino mihitsy enganekahanana elatra soa ao ty mba hidinako avy toko ody re fo malahelo ny ratsy natao no elatso hitondra kao anana elatra ao any mba hanidinako ao lay etaetam-po ho amin'ny fiainana mandrakizay zay lay hira fa efatra am'y 20 ary zany etaetam-po zany hoe trano mamiratra tsara iry raiky no ao tao amin'ilay tononkira mba atsiarany kristianina manao hoe amantana trano mahafinaritra de manana risy-po izy anompo riavako malala matony kristianina mangatsitsika amin'ny fivavahana matony kristianina tsy mafana fo amin'ny asan'andriamanitra de tsy tazan'ilay lanitra ovatanina tsy tsapan'le fiainana mandrakizay ovatanina tsy hitany ilay lanitra sy ilay zavatra hampanatenain'andriamanitra azy fa rehefa tena hitany sy fatany maharesy lahatra azy ilay lanitra mandrakizay ovataniny de mahafony zavatra rehetra izy ka miteny tahaka ny rahasalama manao hoe hitako ny lalatsara ka izorako fa ny olona rahavako malala dia tsy ampy fampianarana ny fiangonana tsy voataizan'ny fiangonana hibanjina ny fiainana mandrakizay ny mpino tsy voataizan'ny fiangonana hijery lay toerana ovantanina hijery lay hibanjina lay finoana araka ny tenin'ny paoly manao hoe mijery ny tsy hita fa raha ny hita de mandalo ihany tsy ampy fibanjinana lay tsy hita ao amin'ny tompo ny fiangonana hany ka manjary tsy mahafo izy fa rehefa tena tsapan'ny fiangonana n'lay lanitra mandrakizay ovatanina ka miteny izy mihira taka nytony ataony hira nofonondram-botiny tony manao hoe na de andanitra azy ery lavitra va raha hatarihin'i jesosy ety ketraka va tsia
fa ainga tokoa aho izao indro akaiky ny lalamakao engany kanana ilatra soa mba hanidinako aho avako malala raha tsapanao ny lanitra raha tsapanao ny fitsanganany tenany maty raha maharesy lahatra anao ny fiainana mandrakizay raha-panatenain'ny tompo anao ny amy jesoa de tsy avelan'izany ho kivy ianao tsy avelan'izany angatsika ianao tsy avelan'izany ho ketraka ianao tsy ho tafandry mandry amin'ny asan'ny tompo ianao fa mitsy zay zavatra vitanao ary teny tahaka ampolo manao hoe tsy ataoko zavatra korony akio atotosa izay aleako ivavaka sika tompo misaotranao zahay fa mitaonanay ibanjina ny fiainana mandrakizay ianao tompo mitaonanay ianao atsiaro fa ny fiainana ety an-tany fandalovana ifaliana miaraka aminao ifaliana miaraka amin'ny fiarahamonina ny fianakaviany fa ny tena fonenanay de ao aminao Andriamanitra mamindrafo aminay tompo mivavaka izahay ampaherezo zahay Jesoa malala aoka hitoetra aminao ny fanoloran-tenanay aoka ho hitanay fa mandova fiainana mandrakizay zahay mandova lanitra prailova aminao Jesoa ary na inona faharetanay fiaretanay de ao aminao no hovatananay engany kanana elatra soa hoy ny tononkira tompo fa ny finoanay ny fanoloran-tenanay no andrasanao aminay vavaka azy zahay tompo omeo faharetana ny fiangonanao ataovy miorina tsara ny mpino azavelanao iova ataovy maharitra amin'ny fanarahana anao na inona fizahn-toetra na inona mafin'ny fanompona de ataovy maharitra tompo fa tsy foana ny fikelezanaina fa ao aminao zany de manampianao ny firenenay jereo ny fiangonanao vavolombelon'ny fahatsara-penana rehetra da io malagasy tsirairay am'izao fahasarotam-penana izao raha kofy amin'ny fahasoavanao de manankina ny fiainanay ao ambany fitahinao zay Andriamanitra ray zanaka fanamasina amen